Salama daholo androany sika dia ndao raha hiresaka ny olana izay misy eo amin'ny mpanakanto Big MJ sy Kotolela Maitsoambo izay tsy mitsahatra mihamafoana isan'andro vaky izao ka maro sahady ny mametra-panontaniana amin'ilay hoe mety afara mitotondro ve izao adiny Big MJ sy Kotolela Maitsoambo izao sa ahoana ho izy nareo satria samy tsy manaiky lembenana na ny andany na ny ankilany mahakasika anilonilony izay misy amin'ireto olon-dehibe anankiroa ireto amin'izao fotoana izao. Ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity, manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindo ny milike ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-nantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay alefa any MCC sy tomatavata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Na i Kotolela Maitsoambo na i Big MJ dia hita fa samby tsy manaiky lembenana izy roa lahy reto ary samby tsy misy manaiky hangina fa samby miezaka maneho ny heviny ao amin'ny pejiny ao daholo izy roa ireto. Ny tsy andany moa i Kotolela Maitsoambo izay tena matetika manao farambarana mahakasika ny Big MJ amin'ny filazan'ilay hoe mpanakanto tsisy ilavana azy ny voatede sy ny maro hafa. Hosetrin'izay ihany koa matetika ikoto no milaza tsy hitako ny itiavany ireo tanora malagasy any mpanakanto Big MJ satria sady tsy manampeo, tsy mahay mihira no mbola tsy mahay mitendry ka inona ihany zany mba maha mpanakanto an'izany Big MJ zany ho hiatrany ikoto raha maneho ny heviny tao amin'ny pejiny tao. Mbola nilaza indray i Big MJ ho ikoto hatrany fa ilay zanako lahy faharoa dia zanany nefa nivadiko ve ho tara amin'ny bandy tahaka ny Big MJ rony, bandy tsy dia manan-tsaina loatra fa maivandoha kely ohatrany lohana angidina ho hiatrany ikoto raha naneho ny heviny mahakasika ny Big MJ zay. Tena hita miariary mandritra ny publication izay ataony koto fa tena tsy ankafiziny tanteraka raha izany Big MJ izany. Ka teo indrindra no matetika mampetra-panontaniana ny be sy ny maro amin'ilay hoe inona marina ny tena ambadika an'izao ady lava an'ikoto sy Big MJ izay tsy mety vita mandraka tiny androany ity hoy ny mpanaraka any pejiny koto. Ka nandritra izay moa dia nasehony koto ary naharihary ny koto tsara fa tsy matahotra any Big MJ raha izany Kotolela Maitsoambo izany na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina. Ary etsy ankilany kosa i Big MJ dia milaza mpahabe maso ary nambarany anireo rehetra izay mpanaraka ny pejiny ao fa tsy matahotra any Kotolela Maitsoambo ihany koa satria raha ny publication izay nataony Big MJ mahakasika ny koto dia proof iray mitohaka amin'ny tendany fa tena tsy fankatahotra ireto olon-dehibe anankiroa ireto amin'izao fotoana izao satria samy miezaka mifanaratsy izy roa ireto. Ny andaniny manaratsy ny ankilany ary ny ankilany manaratsy ny andaniny. Efa nisy fotoana raha natadidy isika dia nilaza tao amin'ny pejiny tao Big MJ fa tsy maintsy hamoaka dosieny koto tamin'izany fotoana izany amin'ny mahakasika ny hoe inona ny antony ankahalany anireo andriambavilanitra malagasy satria hoy Big MJ tamin'izay fotoana izay tsy zakanao angamba anireo andriambavilanitra ireo ka aratsiratsianao tahaka an'izany. Tamin'izay fotoana izay mantsy nilaza ikoto tao amin'ny pejiny tao fa ireto tanora vavy malagasy ankehitriny reto ane ka lany fotoana mampandihy fitombenana ao anatin'ny TikTok sy ny maro hafa fotsiny fa tsy mba misaintsaina kely na koa mazoto mianatra tahaka ny sipa gasy hafa. Indrindra fa ireo sipa malagasy avy any amin'ny sisintany izany hoe côtière izany ho hiatrany koto tamin'izay fotoana izay tsy manantsaina hafa ny tsy hampandihy fitombenana dia rehefa avy eo mitaditady vazaha na ihany koa manao makorely ho hiatrany koto tamin'izany. Ka tsy nahafalin'ny Big MJ moa izay fanehoan-kevitry ny koto zay tamin'izany andro zany ka iny avy hatrany Big MJ fa nanao fampilazana an'izay ilay hoe mety tsy zakanao izy ireo ka aratsianao tahaka an'izany. Ka ny fantinina mipetraka amin'ny be sy ny maro ary mahakasika an'izay fanehoan-kevitry ny koto matetika izay indrindra fa manoloana ireo côtier sy côtière izany izay hita fa tena tsy tiany koto maizina raha izany côtier sy côtière izany dia ny hoe inona ny tena antony mahatonga ny koto na koa manosika ny koto hankahala ny côtier sy ny côtière rehefa manao fanehoan-kevina zay izy.
nefa ikoto dia olona avy any Anosibe Anala raha zoina izany dia mba isan'ny côtier ihany koa ikoto fa ny mahagaga dia izay tsy fitiavany maizina any côtier sy côtiera izay raha jerentsika tsara ireo mpanakanto izay côtier sy côtiera izay kian'ny koto dia olona avy any amin'ny sisiny fa ny mpanakanto merina kosa matetika tsy dia kian'ny koto loatra fa ny azy rehefa mpanakanto merina dia tena mpanakanto mendrika sy mahay mihira ary ihany koa mahay mitendry mba misy ihany koa ane amin'ireo mpanakanto côtier sy côtiera ne mba mahay mihira sy mahay mitendry ary manampeo fa ny tena tsy tiavan'ny koto azy ny tena mahagaga rehefa manao fanehoan-kevina zay koto eo amin'ny resaka fanavahana côtier sy côtiera indray ikoto dia matetika manome vahana ny afovoan-tany amin'ilay hoe hendry tsara fitaizana ary ihany koa mazoto mianatra fa ny côtier sy côtiera dia jolahim-boto daholy ary tsy mazoto mianatra fa faly ny ampandeha fitombenana sy mitaditady vazaha ary manao makorelona ho ikoto hatrany tadidio ane ry koto fa mba misy ihany amin'ireo vehivavy na koa tanora vavy na tanora lahy avy any amin'ny sisiny izany hoe côtier sy côtiera izany mba misy amin'izy ireo ane avaram-pianarana ihany mba misy amin'izy ireo mba mazoto mianatra ihany tahaka ny afovoan-tany ihany koa mba misy ny tsy mazoto mianatra ary mba misy ny tsy avaram-pianarana ka rehefa samy malagasy dia tokony tsy misy avahana ikoto sy ikalo fa mitovy ihany rehefa samy malagasy ary raha mahita ny fiainana iainan'ny zatovovavy sy zatovolahy ankehitriny fa tsy tahaka ny fiainana tany aloha etsony raha tany aloha ny olona nitaizaina tao anatiny mipiripirina sy pozy mihaja sy montemontena fa ankehitriny kosa ireo tanora lahy sy vavy dia ao anatin'izay hoe fanatontoloana izay ka lasa manaraka anjambany ireo kolotsaina vahiny sy ny maro hafa fa hadinony ny mahamalagasy azy ka rariny sitsy ny tanora ankehitriny raha toa ka tsy hitovy velively amin'ny tanora tany aloha eo amin'ny resaka ny hira indray dia ny gadona tany aloha efa tsy mitovy ny gadona ankehitriny intsony raha tany aloha isika rehefa mihaino hira dia ilay tonina sy ilay feonkira no tena mambabony fontsika fa amin'izao kosa na dia tsy misy toniny akory ilay hira fa rehefa mahavita mampifendrifendro sy mampandihy ireo tanora dia avy hatrany dia malaza ilay mpanakanto ary ihany koa rehefa tsara ny famoahana ny tony raky-tsara ikilipy itony ary misy vehivavy tsara sy vehivavy tsaratsara bika dia avy hatrany tian'olona ilay klipy fa taninandro taloha neka ireo mpanakanto tsy dia manao an'izay klipy izay intsony fa ny mivarotra kasety sy ny manao enregistrement no tena betsaka tamin'ireo mpanakanto taloha ka zavatra roa tsy mitovy io ary zavatra roa samihafa io ary ihany koa vanim-potoana roa tsy mitovy be izao ka izay no tokony ho jerentsika tsara mialohany isika hitsikera ny tanora ankehitriny sy ny tanora taloha ekeko fa ny tanora ankehitriny raha oharina amin'ny tanora taloha dia somary tsy dia misy ny fanajanana olon-dehibe izay fa izay moa ny zavatra iainana izy ireo amin'izao fotoana izao ka dia miezaka manitsy sy mananatra azy ireo no azo atao fa tsy sanatria akory hankahala na ihany koa hitsikera azy ireo fahatany fotsiny izay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny sainanantsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao matavatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa